Faly miarabantsika rehetra indray rakizy. Ary faly indrindra indray androany hanolotra tantara mahafinaritra sy mahavariana ho anao. Enoy tsara ary. Mandeha eny ambony rano i Petera. Matio 4:10. Zava-mitranga mahagaga loatra teo ambony rano. Nisy toe-javatra mahavariana nitranga teo amin'ny ranomasin'i Galilea. Tena varinany amin'i Jesosy mihitsy aho. Tena tsy mampina mihitsy hoe tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano roa no namokisan'i Jesosy lehilahy 5,000 sy vehivavy maro. Ary ankizy, afaka ninana daholo ny rehetra sady voky e. Hitanao ve nisan'ny sobika fasiana mofo ambony tao? Mihoatra lavitra no ilay nananana tamin'ny voalohany. Tena mahafinaritra. Amin'ny alalan'ny zavatra kely monja dia afaka manao be dia be izy. Jesosy zanak'Andriamanitra dia miavaka. Afaka manao zavatra betsaka izy, na dia miainga amin'ny tsy misy dikany aza. Talanjona tamin'io fahagagana io ny olona rehefa namonjy fodiana ny alindindy. Namonjy ny resadresaka nataon'ny mpianatra Jesosy. Miakara ao anaty sambo dia mandehana mitery ampita. Tsy niondrana tao anaty sambo izy, fa lasa nakany an-tendrombohitra mivavaka. Nivohy ny sambo tao anatin'ny alina tsy niaraka tamin'i Jesosy ny mpianatra. Tampoka teo nisy rivotra mahery. Nampidin'ny mpanarato aingana ny lay. Nidona mafy teo amin'ny sambo nionja voalohany. Raha mba niaraka tamin'izy ireo mantsy Jesosy tao anatin'izao tranga mampatahotra izao. Natahotra izy ireo sady niantsoantso. Fa vao maika niamafy ny onja. Hitanareo ve iry e? Matotoa io. Tena tsy zakako intsony izao. Misy endrika fotsy mihetsika sy mandeha eo ambony rano, sady manatona mahitsy ho eo amin'ny sambo. Nioraka mafy ny mpianatra, saingy tsy matotola izy. Matoky, zaho ihany ty, aza matahotra. Fantatry ny mpianatra ny feony. Jesosy io. Petera no sahanteny voalohany. Tompo, raha ianao tokoa io, asaivo manatona anao eny ambony rano aho. Manatono. Tsy mampino. Nivoaka ny sambo i Petera dia nandeha teo ambony rano akany amin'i Jesosy. Raha mbola nijery an'i Jesosy izy dia mety tsara ny zavatra rehetra. Kanefa rehefa nijery ny onja izy dia mitady hilentika. Tompo, vonjeo aho, ampio aho. Na natsotra ny tanany Jesosy, noraisiny Petera sady novonjeny. Tsy manam-paharoa Jesosy zanak'Andriamanitra. Mamonjy izy. Matoky aho, atoloha ihany fonao. Niondrana tao an-tsambo miaraka tamin'i Jesosy i Petera. Tony ny onja, nitsahatra ny rivotra. Nandohalika teo anatrehan'i Jesosy ny rehetra sady niankohaka manoloana ity mpamonjy mahafinaritra ity. Ianao ny zanak'Andriamanitra. Tsy manam-paharoa Jesosy zanak'Andriamanitra. Tsy misy tsy hainy atao. Tsy mangataka anao handeha eny ambony rano izy. Mandehana kosa eo amin'izay misy an'i Jesosy. Amin'ny tranga rehetra hitarika sy hanampy anao izy. Izay indray no anjara hafatra ho antsika tamin'ity anio ity. Tahiny tompo daholo, nanolotra ny tantara zokomy.